fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Fifaliana ho anay no manolotra fiarabana manokana mba hampirarintsoa ho anareo andriambavilanitra rehetra na hatratra ity alahady 8 Mars 2020 ity, zay fantatsika moa fa andro iraisam-pirenena ahatsiarovana ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana. Indraminay ny teny nataony Anjely Gabriel raha ny arahaba ny Maria renin'ny tompo izy ka nanao hoe arahaba irlay no asoavina ny tompo hombanao, hivavaka isika riavana. Andriamanitra ranay tsara indrindra misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombonandro pahavelomana ary dia mbola afaka indray handinika ny teninao iainy ny afatra avy aminao ry tompo, koa dia miandrandra mandrakariva ny fiasan'ny fanahy masina hanendry ny molotry ny mpanomponao ary hanome ny teny eo ambavany hanokatra ihany koa ny olona rehetra, ny fon'ny olona rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Dia ho anao ny voninahitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Rarotsika riavana ity andro ny 8 Mars ity mba anaovantsika indray mitompo maso mahakasika ny toeran'ny vehivavy ao anatin'ny baiboly. Ny voalazan'ny soratra masina zany momba ny fanambadiana sy ny tokantrano ary ny fianakaviana. Fantatsika riavana fa ny toeran'ny vehivavy ao anatin'ny soratra masina dia tsy azo saraina amin'ny famoronana nataon'Andriamanitra ny olombelona, arak'izay hitantsika moa izany ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 izay mivako toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary eoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Eny ry havana, raha ny lehilahy na i Adama no noforon'Andriamanitra voalohany ka vovotany no ny volavolainy ary nasiany fofinaina mahavelona dia nanaovany vady sahaza ho azy Adama. Dia ny vehivavy na Eva izany izay nalain'Andriamanitra tao amin'ny taolatezany Adama, hitantsika ihany koa izany rehetra zany ao amin'ity bokin'ny Genesis ity. Araka izany ry havana, efa trany am-piandohana dia mazava ary miavaka tsara ny asa masina, asa famoronana ny olona voalohany nataony Jehova Andriamanitra. Ny lehilahy noforonana tamin'ny vovotany, ny vehivavy avy tamin'ny taolantehezana izay omban'ny fo tena akaiky ny fo. Ry ava-malala, raha izay ary asa masina, asa famoronana ny olombelona zay nobanjintsika, ahitantsika efim-panahy io, efim-panahy mahafonja, sarobidy, hay tsy fanaka malemy arak'izay mety ho fiheverana azy ny vehivavy, hay tsy de malemy arak'izany fitenena izany zay efa nielipatrana ary atao hoe maneran-tany mihitsy azy. Hita sy ambara tokoa fa matanjaka tokoa ny lehilahy, ary zany tokoa noho izy ho an'ny vatan-dehilahy salama tsara, tsy marary, tsy marofy, fa tena heverina fa tsy latsa-danja noho izany ny vehivavy izay averina indray zany fa taolantehezana namoronan'Andriamanitra azy, namoronany avy azy. Ary de vakitsika indray moa ny Genesis toko 2 eo amin'ny 1:20 sy 2:20 mivako toy izao amin'ny. Ary Jehova Andriamanitra nasondry tory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolantehezany anankiray izy ka nanakombona no fosolony. Ary ny taolantehezana izay nalainy Jehova Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Koa rehefa manao jeritodika ny tantara isika, ny fizotry ny tantara amin'ny matantara azy ary koa ny fivoaran'ny tantarany zanak'olombelona ka mahafantatra fa nandritra ny fehimpotoana lava be dia nambara hatrany ny vehivavy hoe fanaka malemy, niely foana ny fiteny hoe zaza mambehivavy, hay fiheveran-dra olombelona ihany zany fa tsy de malemy arak'izany tsy akory ny vehivavy
zay averina ndray ryavana fa araka ny tenin'andriamanitra dia taolantehezana na amronan'andriamanitra azy mba ho vady sahaza izany hoe mpanampy tandrify ny lehilahy vadiny araka ny voalazany soratra masina novakitsika teo ary raha maefa ny lehilahy eny mahavita azy zay ny fiteny mahazatra antsika malagasy am'izao andro ankehitriny zao olona mahavita azy satria tokoa moa no arian'andriamanitra araka ny endriny nanomezany tamin'ny fofonainy izy andriamanitra ary azo ampoizina sy nona ihany koa ryavana fa tsy latsa-danja noho izany ny vehivavy ny andrem-bavilanitra izay ny sairanan'andriamanitra ihany koa namoronina anazy araka ny novakitsika teo manaraka izany dia lehilahy iray Adama no nampanambadian'andriamanitra vehivavy iray dia Eva nomen'andriamanitra ny tolorany vehivavy marina koa tsy nisy afa-tsy lehilahy iray no foronon'andriamanitra ary rehefa zany dia nanamboarany vehivavy iray Eva no anarany ary ao ka ro fantatsika ryavana fa Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra azy tompony hery sy ny fahefana tompony fahalalana rehetra marina eny masina indrindra dia tena masina ihany koa ny asany masina inavy zany asan'andriamanitra zany masina ny fanambadiana masina ny mariazy masina ny tokantrano ary masina ihany koa ny vatantsika masina ny tenantsika araka ny fanambarana nataon'ny apôstôly Paoly aintsika zany ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 eo amin'ny 9:9 sy ny 7:10 dia misy izao teny ny soratra masina izao vakitsika zany amin'ny anaran'ny tompo tsy fantatrareo va ny apôstôly Paoly no miteny fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanahin'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia mba ho simban'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra dia ianareo izany eny ryavana aokary tsy hanao zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra isika zanak'olombelona tsarovy fa mpaniratsira no ilazana ny olona izay mandrava ny asa masin'andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika zay mifanohitra amin'izany asa masina nataon'andriamanitra izany dia averina indray fa fanehoana faniratsirana fanaovana zinona ny asa masin'andriamanitra fanimbana ny fanambadiana fandravana ny mariazy fandrodanana ny tokantrano zany fanitsakitsana ny tempolin'andriamanitra dia ny tenantsika fanaovana tsinotsinona ny programan'andriamanitra mahakasika ninona ny lehilahy ny vehivavy ny olombelona ny fanambadiana ny fianakaviana raha tahinika manao fotsiny araka ny saim-patatsika isika fa tsy miaina araka ny tenin'andriamanitra ary dia manimba ny tontolo rehetra ny firenena manontolo fanimbana ny firenena satria fantatsika fa ny ankonana ny tokantrano miamivelatra misandrahaka no lasa fianakaviana ary ny fianakaviana mitambatambatra kosa indray no manome ny atao hoe firenena koa rehefa hitatsika ao amin'ny tenin'andriamanitra ny fototra ara-tsoratra masina nanorenan'andriamanitra na arian'andriamanitra ny olombelona ary nanorenany ara-tsoratra masina ny tokantrano io tsy miankina amin'ny hoe malagasy na vazaha na manorina ny tokantrano hoe fotsy hoditra na mainty hoditra mpivady ao anaty antoko na tsy antoko politika mahantra na manan-karena fa rehefa olombelona manaiky ny fisian'i Jehovahandriamanitra fa manaiky fa Andriamanitra namorona azy fa tsy gidro ny razambeny ka hitan'ilay olona fa nivaona tamin'izany asa mpamoronana nataon'Andriamanitra izany ny fiainany dia inona no takian'Andriamanitra aminy takin'ny tenin'Andriamanitra aminy mibebaka izany no tsy maintsy ataony araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 eo amin'ny 7:10 manao hoe ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka didy hoy ny teny fa tsy fiangaviana riava-malala ao amin'ny tompo koa dieny mbola velona trapamonjena ary sika riavana kanefa sanatria mieritreritra na nikasa na efa nanao zava-dratsy mihitsy azy zany hoe teny fihetsika
ivela ny voalazany soratra masina izay nyvakina tamintsika teo na tena mifanipaka tanteraka zany hoe manohitra ny sitrapon'andriamanitra nataontsika dia mitaona antsika ny tenin'andriamanitra mitaona antsika ny fanahin'andriamanitra mba hatsiaro tena hibebaka hifona hivalo eo anatren'andriamanitra handiny tena sy hiverina amin'ny sitrapon'andriamanitra satria voasoratra ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 12 eo amin'ny andininy faharoa ny tapany faharoa mazava tsara fa zao nivakiny amin'ny anaran'ny tompo ny sitrapon'andriamanitra no tsara sady ankasitrahana no marina ary tokony hibebaka avy hatrano misika tsy misy atakandro ary hanao izany amin'ny fontsika ny saina ny hery ny fanahintsika rehetra eny hiverina tsara amin'ny voalazany soratra masina ampiatra ny fomban'andriamanitra indrindra moa fa rehefa nanaiky ho lasa zanak'andriamanitra izasy ianao amin'ny finoanany Jesosy Kristy mba tsy hahatonga ny fahatezeran'andriamanitra hiatra amin'ny fiainantsika manaraka izany ry havana dia mbola mafisina fa lehilahy iray ho an'ny vehivavy iray izay ny foronan'andriamanitra ka nakambany sy mentsodrano ho ankonana iray ary dia notsofony rano araka izany hanana faramandimby hanana taranaka maro taranaka ho beazina ho tezaina araka ny teniny zany hoe araka ny voalazany soratra masina notsofon'andriamanitra rano mba ho tokatrano miorina eo ambony vato lampy dia Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy ary tsy tompo na mpamonjy ny olona tsirairay fotsiny fa ny ankonana ny fianakaviana ny firenena eny mpamonjy izao tontolo izao averina zavatsara izany lehilahy iray hivady amin'ny vehivavy iray izay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe mariage monogamique ary izy roa reo dia hifankaty hifamelona hifanoana mandra-pahafaty mariage monogamique avia avy hoy ny teny frantsay zany no fanambadiana no foronon'andriamanitra ary rehefa tsy mandeha miaina araka ny foron'andriamanitra moa ny olombelona dia hery hafa no mibaiko azy ary dia fantatsika ary tsy avy amin'andriamanitra ihany koa ny lehilahy manambady vehivavy maro zay no ataon'ny teny frantsay hoe polygamie na union polygamique na koa vehivavy manambady lehilahy maro na amin'ny teny frantsay hoe polyandrie tsy avy amin'andriamanitra ny lehilahy mifanambady ihany koa na ny ambara hoe manao ny homosexualité na koa ny vehivavy manambady vehivavy na ambara ny teny frantsay hoe lesbienne ary zany rehetrarehetrany moa dia asan'ilay ratsy mandrava ny asa masina nataon'andriamanitra ary tsy vitany hoe tsy avy amin'andriamanitra fa fanaovana verina indray zinona ny asa masina nataon'andriamanitra ka raha ny marina revana dia miendrika fiantsinan'andriamanitra izany miantso ozona sy loza satria tena mampirehitra ny fahatezeran'andriamanitra ary fantatrao angamba fa raha nandatsaka ny afo solofara avy any an-danitra andriamanitra handravana ny Sodoma sy Gomora dia satria feno faharatsiana araka nambarantsika teo ny tanàna fa avetavetam-pitondran-tena ny ponina tao ary dia nampirehitra fatratra ny fahatezeran'i Jehovahandriamanitra izany eny ry havana ny fona ny taraina i Abrahama mpanompon'andriamanitra mba tsy handravana ny tanàna ary dia nanome isan'olona izy saingy indrisy fa tsy tratra akory lay isa farany ambany ka dia nilatsaka ny didin'andriamanitra rava ny tanàna ry havana henontsika hitantsika ary rentsika eto seroa ny fomba mampanao izay fitondran-tena mamofady eny tena fahavetavetana eo masony Jehova eo masony Yahvé fomba ratsy sy maloto mianaka tsy any amin'ny firenena vahiny any fa efa tonga eto amin'ny firenentsika faika kolotsaina mahatsiravina manimba ny toe-tsaina ary indrindraindrindra manimba ny olona rehetra marivo salosana ary matoa mbola tsy mandatsaka ny afo solofara andevonana ireo fanao ratsy sy mamofady ireo andriamanitra dia satria mbola misy olona maro
misy mpanompo mahatoky olombavaka tena mitalao mifona mibebaka ho an'ity firenentsika ity. Mbola misy ireo tena tia tanindrazana marina tokoa, tia ny mpiarabelona, tia ny mpiray firenena, tia ny vahoaka malagasy, ary noho izany dia tena mahatsiaro mitalao isika mifona mandrakariva olo-pirenena be fandavantena ka mamoritra ny lohaliny mitaraina andro manalina amin'ilay Andriamanitra be fiantra sy be indrafo. Ary soa ihany fa mbola andro ny famindram-po izao ry hava-malala. Noho izany ary aoka tsy ataontsika tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra izay mbola miteny amintsika. Mbola miteny miala nenina izy Jehovahandriamanitra, Andriamanitra fitiavana izy, ary aoka isika tsy angatakandro. Ry havana, tsy dia nisy naharatsy ny fikaonan-doha maro, ny boky maro voasoratra, taona maro be, hetsika sy fihetsika-tsena maro, nanerana ny Europe, nanomboka tany Etazonia, ny tanterahan'ny vehivavy maro ho famerenana ny vehivavy amin'ny toerana sahaza azy. Ny mampalahelo fotsiny dia maro tamin'ireny mpitarika ireny, leader ho isika, maro ny tsy nino an'Andriamanitra na tsy tena miaina ny tenin'Andriamanitra ary ny vaona matetika ny etsika. Fiverenana sy fandinina ny soratra masina, izany ry havana ny tsara imasoana, ary fanaparitana ny voalazan'ny Baiboly mahakasika n'inona ho isika? Ny toeran'ny vehivavy, ny fanambadiana, ny tokantrano sy ny sisa. Ary betsaka no azo tanisaina, eny ry havana, na ny vehivavy maro tany ampita, mbola any ampitan-dranomasina zany na ny teto amin'ny firenentsika, dia izavy zany ao ry Victoire Rasoamanarivo, ry Rafaravavy Rasalama Martura, nanana ihany koa tsika ny mpaminany vavy lehibe Volahavana Germaine, izay tena nampitolagaga tokoa fa na dia tsy nianatra azy rehefa tany andafy tany nirahin'Andriamanitra dia afaka ny teny tamin'ny teny vahiny, ary dia nampitolagaga mihitsy izao tontolo izao. Fantatsika loatra ihany koa ny tantaran'ny Estera, izay tena nataon'Andriamanitra fitaovana nanavitra ny firenena ka rehefa nifadihanina izy ary nivavaka nandritra ny 3 andro, ka ao amin'ny Estera 9 eo amin'ny 9 dia ahitantsika ilay hoe ataoko ahoana ozy izy no fijery ny loza hanjo ny fireneko, ataoko ahoana no fijery ny fandringanan'ny havako, dia na azo nahita fitita amin'Andriamanitra izy, ary dia noho ny asa nataony dia avotra soamantsara ny firenena jiosy, fa lay nitetika hamono indray no lasa voaheloka ho faty. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, engane izany tenin'Andriamanitra izany hitoetra betsaka ao anatintsika, hanova ny fisainana, ny fomba mampanaontsika, ary dia mentsika an'Andriamanitra irery ny voninahitra zay fa azy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, mankasitraka anao izahay satria fantatray loatra ny fitiavanao anay. Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, ary maharitra mandrakizay izany fitiavanao izany. Kanefa ihany koa ry tompo, manampetra ihany satria antomotra ny fotoana iverenanao eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy Kristy hitsara ny olombelona rehetra. Koa dia ampianaro izay Andriamanitra, hanisany andronay anananay fohendry, ary indrindra anambara anakoako eto anivon'ity firenena ity, fa ny hany vahaolana dia ny fiverenana amin'ny teninao sy fampiarana ny teninao. Dia ho anao ny voninahitra ray zanaka fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, tapitra indray ny fandarantsika, koa dia manao velomanao ho tahin'ny tompo, ary amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra, dia veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.